Loto sy fofona ratsy ary ranom-potaka no henan'ireo mponina aty amin'ny fokotany Andravoahangatsinanana isan'andro. Anisan'ny tena mampitaly anazy ireo ny vanim-potoana ny latsakorana. Efa mantaona no tsy nisy nanadio ity tatatra ity, ka izao tsy entsina izao. Dia niveau fokotany angamba misy ny fokotany 34 eto amin'ny firaisana fahatelo, dia eto amin'ny fokotany dia tena maloto sady tsy mba misy fijerena mihitsy. Marina fa misy fokotany fa dia tena tsy arak'ilay fokotany ny fanadiovana ny rehetrarehetra. Dia miaina amin'ny loto izay rehefa tonga amin'ny fahavaratra dia tena naneretina dia be mihitsy. Nefa misy any mba mitaraina any amin'ny fitondram-panjakana koa izay mba ho tonga any izao faratsian'ny lotonay sy ny aretina miopapana. Ny rano maloto, mipompy nenay eto amin'ny fahatsakana nefa ny rano maloto eto dia tena malahelo sy mitaraina mihitsy izay. Mivavaka, mpianatra nefa ny lalana ity dia ampiasaina rehetrarehetra mihitsy. Ohatr'izao zany ny loto aty aminay Andravoahangatsinanana. Tsisy pijery, tsisy kiraziny dalina. Maloto be. Dalina tsentsina dia maloto. Avy ny orana dia miakatra ny rano. Feno ny tranon'olona dia diran'ny rano. Hatramin'ny maloto zany tafiditra ao an-trano. Maro ny olona mivelona sy mivezivezy ety, ka anisan'ny mampitaly azy ireo ny faharatsian'ny lalana, tsy nitondra drano, izay fa nanerana izy ireo ny tompony raikitra ambony misahana izany. Antaonany maro, tsy hita izay fandraisana andraikitra ny mpitantana ny tanàna Antananarivo renivohitra. Mangataka ny siny tabera andraikitra amin'ny hetra alohan'ny isan-taona ireo mponina. Esan-kilany, tsy ampy ny fandraisana andraikitra ny tsirairay amin'ny fitandrovana ny fototra-fitrasa iombonana. Ny zava-misy iarahan'ny rehetra mahita, ny tsy fisiany ny fandraisana andraikitra. Vahaolana maharitra tsy iverenan'ny fahorian'ny mponina intsony no ilaina, ankoatra ny fanabeazana sy ny fampianarana ny olom-pirenena tsirairay avy amin'ny fanajana ny fototra-fitrasa iombonana, ka tsy hanary fako raha tsy amin'ny toerana voatokana ho an'izany. Izay no tena andraikitra sy antopisian'ny fiarahamoniny pirenena.